Serge Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Saikana ahitana mpitandro ny filaminana avokoa manodidina ny trano fonenan'ireo kandida ho filoham-pirenena. Mivondrona eo anivo ny collectif des candidats androany. Enika mpitandro ny filaminana mirongo fitaovam-piadiana ihany koa teny Analakely sy ny manodidina. Ampiasain'ny mpitondra anaovana hery famoretana sy raha matahora ny mpitandro ny filaminana hoy ireo olom-pirenena. Maro amin'ireo mpikambana eo anivon'ny Armada sy ny UPAGE izay manohana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no misoloky anarany antoko politika. Profon'izany ny fanambarana maro izay manao toy vakana avy amin'ireo braofoiben'ny antoko politika milaza fa tsy miaradia amin'ny kandida Andry Rajoelina toy ny Lioda Fanilo, AVI, MFM. Tokony hiaro ny fiandrianam-pirenena ireo mpitandro ny filaminana, tranga izay tsy nataon'izy ireo raha ny zava-misy omaly no jereny hoy ireo mpanao politika androany. Olona manapotika ny firenena no arovan'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Manohana ireo kandida amin'ny hetsika ataony alatsinain'izao araka izany ny antoko-kitana ary miantso ireo vahoaka malagasy hiaro hatrany ny tombontsoan'ny firenena. Manodidina ny 53 taona isan-taona ny vokatra langouste na oratsimba avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Raha saika miondrana any ivelany ny 7,900 vokatra. Maro ny ezaka natsarana ny kalitaon'ny oratsimba malagasy hitazonana mpanjifa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Any ivelany tsy misy fifidianana tanterahina ao Burkina Faso raha tsy milamina ny toetra ara-pirenena indrindra ny resaka filaminana hoy ny kapitaina Ibrahim Traoré mitantana ny firenena ankehitriny. Arahintsika vetrany ary ny andindinin'izay. Sabotsy fahatelopolo volana septambra 2024 tomboko lahy sy tomboko vavy aterina ny araba ombampirarintso ho antsika rehetra izay manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV ho amin'ny ity anio ity. Asaiko ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Anomboantsika izany ary tonga amin'ny nandrasana ny vahoaka maro anisa leo ny fanapara-pahefana tsy manaiky ny fanitsakitsahana ny lalàna ary manohitra ny fanaovana mizana tsindrinila amin'ny fanaovana politika sy ny fanehoan-kevitra. Tonga eo amin'ny tsotsoroma mba isarahana ve ka ny vahoaka n'Antananarivo no irohitra anampy ireo vondron'ny kandida aneo ny fasahiny fa tsy azo ekena intsony izay ataony manapahefana ara-panjakana sy politika ankehitriny izao. Anatin'ny hafanana tanteraka ny toetra ara-politika eto Madagasikara. Matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao. Feno ny kapoka, ny mpitondra fanjakana ankehitriny no mandrehitra afo amin'ny fietsika sy fiteny ataony. Ny mpitondra fanjakana sy ny volomboasary ary ny mpiaradia aminy mahazo manao izay tiany atao tsisy bedy. Raha makao amin'ny palais des sports izy ireo mahazo malalaka. Raha tena ho zavatra eny amin'ny CCI Ivato tsy misy olana. Mbola mampiasa fiara-panjakana sy mpiasa-panjakana aza ary mitaona olona amin'ny fomba maro samihafa. Ny mpanohitra azy tsy avelany. Tsy tia lalina izany demokrasia izany ary tsy mahalala menatra ny fiarahamonina sy ny tenany indrindra fa ny feon'ny fieritreretany. Miariary ankehitriny fa raha matahora sy fampiasa-kery, fampiasam-bola ary fampiasana fahefam-panjakana sisa no hitazonana ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Tsy matoky tena intsony
ary tsy misy intsony ilay atao hoe légitimité sy enthousiasme amin'ny vahoaka malagasy maronisa. Rariny raha mitaky fanovana ACC ireo vondro ny kandida sy ny vahoaka miaraka aminy. Ilaina tsy haivina indray ve ny fanitsakitsahana ny lalàna nataony, tsy ekeny rehetra hatramin'ny farany ny kandida Andrajoelina vazaha taratasy izy. Tsy fanaran-dalàna ihany koa ny nanomezana fahefana ny governemanta anana fahefana feno hitantana ny fanjakana. Ny governemanta izay mitanila tanteraka ary ny filoha teo aloha no nanendry azy ireo. Tsy tahotra tsy enatra ny ministry ny serasera Lalatina Rakotondrazafy Andretongarivo midina any amin'ny radio isan'andro manindraindra Andrajoelina manao fampelezan-kevitra ho an'io mizaka zo-pirenena tokana, zo-pirenena frantsay io. Manao litany anaty radio mialokaloka amin'ny anarana mpanao gazety io ministry ny serasera io manaratsy ny kandida rehetra mpifaninana ofidiana amin'izao fifidianana filoham-pirenena malagasy izao. Ny ministra hafa mbola mitanisa sy miventy ny velerano tsy mitondra inona akory. Ny fampiasana compte fake samihafa any anaty Facebook mangany fotsiny ary ireo ministra anankiroa tena tsy miafina. Ny fake manao ny ataony. Ny seni io tsy mahafehy ny asany io. Lisy mpifidianana maloto, fikirakirana fifidianana nomezana vahana ny kandida mpanjakana sy azo ny fanjakana ampiasaina no ataon'ny seni. Efa nazahoan'ny rehetra lesona ny fisen'ny doublon sy ny barao-pifidianana matoto. Fifidianana inona no anjary amin'izany rehetra izany? Isoroana izany indrindra no anton'izao etsika fiarahamientana ataon'ny vondron'ny kandida sy ny vahoaka malagasy tonga saina izao. Dia anana fifidianana tena izy sy madio ny rehetra. Fifidianana madio antoky ny fifandimbiasam-pahefana sy ny famarina toerana na ny stabilité politique. Miazakazaka be araka izany ny zava-misy. Iza ny sahy anampy azy ireo andray andraikitra ama izao olana izao, sahy ary vonina ny vahoaka. Saika nahitana mpitandro ny filaminana avokoa manodidina ny trano fonenan'ireo kandida ho filoham-pirenena mivondrona eo anivon'ny collectif des candidats androany. Inika mpitandro ny filaminana mirongo fitaovam-piadiana ihany koa ny teny Analakely sy ny manodidina ampiasain'ny mpitondra anaovana hery famoretana sy raha matahora ny mpitandro ny filaminana ireo ho ireo olom-pirenena. Fanadidina entiny Ionasaina. Ny asa mafy ny mpitandro ny filaminana raha ny zava-nisy androany no atao indray mijery. Enika azy ireo ny manodidina Analakely izay tsy fantatra mazava ny antony. Ny mampametra-panontaniana ireo olom-pirenena teny amin'ny manodidina Analakely tamin'ity androany ity, inona no antony nanetsihana ireo mpitandro ny filaminana amanjatony? Sa ve iambina ny lapan'ny tanàna sy ny karasorana? Etsekirany ihany koa tsy nisy mpanao politika na fikambanana nanambara ny anao hetsika ny antoerana tamin'ity andro sabotsy ity. Voaporofo zao fa ampiasaina atao hery famoretana sy fanampenam-bavana mpitandro ny filaminana fa tsy natao iaro ny vahoaka sy ny fananany. Ny mpitandro ny filaminana eto amintsika zany dia lasa tsy mijery ny tena zo amin'ny maha-olombelona tsony. Raha ny tena marina manko zala reny tokony alefany amin'ny dalo any ny tena marina fa tsy le olona mitady ara-dalàna sy mandeha normalina no ataony zalazalamba. Ary ny demokrasia eto amintsika zany zao voasakatsakana satria tokony aneho hevitra ny olona ka lalàna, vao maneho hevitra ny olona dia efa ny crimogène no mamela. Ohatraohatran'izay ny zava-misy ka noho izany dia tokony miala eo mihitsy ny fanjakana mihitsy ny tokony miala. Tsy normal tsony mihitsy le dala raha mbola ilatsaka eo. Le mpitandro filaminana loatra tsy mahavita miaro vahoaka e, zay fotsiny le izy hitako hoe ohatrany tsy dia mahavita miaro izy. Izay indrindra izy hoe voasakana ny olona manao fivovoriana rehefa mijotra ireny nefa ny mpitandro filaminana rehefa misy zavatra atao zany hoe mba hitadiavin'ny vahoaka izy dia ohatrany tsy hita izy. Rehefa ohatrany ahoana izy? Rehefa misy zavatra ilainy ny any fitondrana any izy dia ohatrany hita izy. Misy hatrany ny trangana tsy fandriam-pahalemana na antsana an-tanàna isan'andro. Mandry lavoloha ny vahoaka malagasy miary amin'ny tebiteby. Fanazavan'ireo tompona andraikitra matetika ny hoe tsy ampy ny isan'ny mpitandro filaminana oharina amin'ny haben'ny toerana iandreketana. Raha ho an'ny androany toa tsy mitombona izay fanambarana izay raha ny hita tety Analakely sy ny manodidina. Sa ve natao iarovana ny tombontsoany izy tokoa ny mpitandro filaminana? Tsy voahaja aloha, tsy haiko aloha amin'ny manokana aloha tsy voahaja le demokrasia indraindray fa ohatrany voasakatsakana daholo hoe anona dia ireny zao tokony hoe
tokony lamina zany le izy fa tsy tokony atao mikorotana tokony tsy sakatsakana le izy fa tokony avelana eo hevitra aloha dia tokony tsy ananina fa avelana eo ny hevina ka zay le izy zay le zoantsika hoe mba zoan'ny gasiny tokony hoe mba tokony hoe avelany olona mba hanana zoany tsara zany le izy ohatra ny makarary-kibo fa tsisy fanajana n'izany tsony zao ka zay indrindra no mahatonga an'ilay makarary-kibo zavatra ohatran'ireny nefa fanehoan-kevitra fa nga raha tena misy ny demokrasia tsy tokony mitranga ny zavatra ohatr'ireny fa zavatra tsy misy zany le izy mazava ho azy keo rehefa tsy avela miteny ianao dia efa tsisy dikany zany fa tsisy demokrasia zay ny zavatra azoko tenenina raha ho anay aloha dia tokony mba rehefa mba napetraka le demokrasia dia tokony mba hajaina araka ny mahademokrasia azy fa tsy manao demokrasia sauvage ohatran'izao hoe za ihany no mahazo miteny. Ankoatra ny teto Analakely nahitana mpitandro ny filaminana amin'ny rongo fiadiana ihany koa nanodidina ny trano fonenana ireo kandida ho filoham-pirenena mivondrona ao anatin'ny collectif de candidats androany tontolo andro. Ohatra amin'izany ny teny Ambomanambola izay misy ny toeram-ponenana ny kandida Ajo Andrenanarivelo. Inina takomana ny endrika ireto mpitandro ny filaminana ireto ho fiarovana azy satria baiko midina iraka no tanterahiny. Teo ihany koa ny teny Faravohitra misy ny trano fonenana ny kandida Ravalomanana Marika. Raha ny fanazavana patron no ataon'izy ireo eny amin'ny manodidina ny toeram-ponenan'ireo kandida ho filoham-pirenena tranga izay mampametra-panontaniana ny aminy hoe koa nahoana no androany no manatanteraka izany fa tsy omaly sy afaka omaly. Iambana ihany koa ve fa nahoana izy ireo no ambenana arina no antony hoe amin'izao no tanterahana izany. Raha ny hita hatr'izay isaky ny vanim-potoana mampafapana ny toedra raha tahaka izao ahetsika hatrany ny mpitandro ny filaminana ampiasana anaovana raha matahora sy hery famoretana. Tamin'ity indray mitoraka ity tsy ny olom-pirenena tsotra ihany no nanehoana izany tahaka ny natao teny Analakely sy ny manodidina fa hatramin'ireo kandida ho filoham-pirenena ihany koa. Tokony hiaro ny fiandrianam-pirenena ireo mpitandro ny filaminana tranga izay tsy nataon'izy ireo raha ny zava-misy somaly no jerena hoy ireo mpanao politika androany. Olona manapotika ny firenena no arovan'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Manohana ireo kandida amin'ny hetsika atao amin'ny alatsinainy izao araka izany ny antokitana ary miantso ny vahoaka malagasy hiaro hatrany ny tombontsoa ny firenena. Fanadidina mikasika izay. Olona manapotika ny fiandrianam-pirenena no arovan'ireo andrim-panjakana sy ny mpitandro ny filaminana. Manoloana ny zava-misy somaly tetsy Mahamasina raha ny faneho-kevitry ny antokitana Tariny Tabera Randria Manantsoa. Tokony hifarimbona amin'ny fiarovana izany fiandrianam-pirenena izany ny mpitandro ny filaminana. Tsy ekena ihany koa ny filatsahako vidiany Andry Rajoelina izay fototry ny olana eto amin'ny firenena ankehitriny. Aza atao misy zany président république zany hanana nationalité vaza satria raha vao mahazo an'izany anao dia mazava misy ny lalam-pandrenana ny français hoe anao sy mesy manompo any la France sy ny Europa zay vomena an'izany nefa sika zao miadana izy jeparty sy nandehandeha ho azy fosiny zany Macron ici c'est la France mazava ho azy satria vazany mitondra ici c'est la France zaho ne dia tena gaga ny ACC misy nanekena ny candidature ny Andry Rajoelina si samy nahita télévision daholo ny membre ny ACC nangazavany Andry Rajoelina zaho dia nangatako nationalité vazaha noho ny zanako dia inona indray ny preuve amin'izany ilana certificat de nationalité amin'izany certificat de nationalité nomeny i Andry Rajoelina azo io zany faux izy tena faux de nationalité eto zay dia manao asoava amin'ny maramila anareo ny tokony hiaro ny fandrianam-pirenena miaso anareo zay mba hisangana fa sy hoe zay olo miaro ny fandrianam-pirenena ohatra ny omaly reny no sakananareo. Fifidianana madio sy ekeny rehetra no andrasana fa tsy kisarisary fifidianana izay efa fantatra fa tsy mandeha amin'ny laoniny hoy ireo mpanao politika. Antony hitakinany indray ny ataon'ireo vondron'ny kandida. Fa fifidianana tahaka ny ahoana no atao eto amin'ity firenena ity. Ny fifidianana ilain'ny olona dia fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra zay ny tanjony fa manino ny mpitondra fanjakana no tsy manaiky
anovana andreo rafitra ikarakara fifidianandreo azo tsika zay fifidianana madio zay inona zavatra tika tongavana zany niny olana eto e ny ataony mpitondra fanjakana ny olana eto ry zareo ary efa miteny mbola tsy misy akory ny fifidianana mbola tsy na tsy fantatra akory na izy na fifidianana fa premier tour ny de vita iza moa manao an'izany tsy zavatra homanitra zareo zavatra iza ny anaikan'izany ka raha izay le izy de miteny anareo zay tsy misy olona matahotra fifidianana matoa misy candidat reka mifolo fa vonanao fifidianana nandoa miliara ane re olona reo e vonanao fifidianana fa fifidianana taky ny ahoana no mitaraina re olona reo am'le fifidianana hoe andao rangahy amboarina ny HCC ndao amboarina ny CENI mba hirosotsika am'le fanomanana fifidianana io gouvernement teto tsy atokisana ino antony tsy anamboarana an'izany voninanampy ireo candidat ho filoham-pirenena mitaky ny fahamarinana eto amin'ny firenena araka izany antokitana manao antso amin'ireo olom-pirenena tsirairay ihany koa izy ireo hiaro sy ho sarotiny amin'izay fiandrianam-pirenena izay. Tsy azo ekena ny fanitsakitsana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ho ny candidat Roland Ratsiraka Androany teny Amandrimena nandritra ny fivoriana rana adihevitra nataony manosihosy ny fiandrianam-pirenena ny filoha teo aloha Rajoelina ka tsy azo ekena antom-pijoroany collectif des candidats raha ny fanazavany hatrany namafisiny ity candidat ity ihany koa fa ilaina ny fifidianana madio sy fampitoviana tantana ny candidat ho filoham-pirenena rehetra isin'ny fitonina. Falampanazavana mikasika izay. Manao antso avo ako amin'ny candidat numéro 3 Andriamatoa Andry Rajoelina. Zavatra mitranga dia tsotra. Ny tantara ihany miverimberina. Inona le tantara miverimberina io? Le tsy fasahiana miatrika ny demokrasia fa te hangala bato lava. Le fanaovana ampimamba ny harem-pirenena. Ao ihany koa ny tsy fanajana lalàna, tsy fanajana ny soatoavana republikanina ary tsy fanajana ny fiavahana malagasy. Tsy azo ekena hoe zay tsy mahazo mandalo amin'ny TVM, maninona zay tsy mahazo hélicoptère. Ino moa zany nomaly zay vao mivahany. Vahany fa ianao mahazo manavitra fa hélicoptère ray ihany. Fa ny Andry Rajoelina anankidimy ny hélicoptère. Fa maninona tsy mitovy zo. Ifaninantsika maninona mahazo manao godasy ny sasany, zay tsy mahazo manao godasy. Tsy azo ekena zany. Io zany amin'ny latsinainy io mpitandro filaminana dia manao ny asany. OK? Fa izy koa mbo avahoaka malagasy koa izy. Donc za zany miteny fotsiny hoe anao zavatra ampilaminana, tsisy ilana mpitandro filaminana rehefa manao zavatra ampilaminana. Zay ihany zavatra teneniko. Maro amin'ireo mpikambana eo anivon'ny Armada sy ny UPAR izay manohana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no misoloky anarana antoko politika. Profon'izany fanambarana maro izay manao toy vakana avy amin'ireo birao fohy be ny antoko politika milaza fa tsy miaradia amin'ny candidat Andry Rajoelina toy ny leader Fanilo avy ny MFM. Fanadadiny mikasika izay rentiny Iona Sena. Hatramin'ny nijoroany UPAR na ny Union Pro Andry Rajoelina no mankaty sy taoriny nanehoana ny fijoroany Armada izay ahitana ireo antoko sy mpanao politika tapa-kevitra ny anoana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana ho avy. Nanao sesilany ireo fanambarana avy amina antoko politika sy ny birao fohy be maneho fa tamin'ny anaran'ny tenany manokana ireo mpanao politika naneho ny fanohanana ity candidat ity fa tsy tamin'ny alalan'ny antoko politika velively araka ny ezana naparitaka tamin'ny fampahalalam-baovao sasany sy tamin'ny tambazotra tserasera. Ohatra amin'izany ny antoko leader Fanilo izay namoaka fanambarana fa tsy isan'ireo mandrafitra ny Armada ary tsy nanao soni ny fanambarana izay nataony ity vondrona miaraty amin'ny candidat Andry Rajoelina ity ny leader Fanilo. Takin'ity antoko ity araka izany ny anaovan'ny Armada fanitsina ny fanambarana izay navokany ka naisotra ny antoko leader Fanilo satria mpikambana iray tsy naka sy tsy nahazo alalana tamin'ny birao nasionalin'ny antoko no ao anatin'ny Armada. Tsy ny leader Fanilo ihany, nanambara ihany koa ny filoham-piara-mitantana eo anivon'ny antoko politika asa vita ifampitsarana na ny AVI fa tsy isan'ireo mandrafitra ny Armada ity antoko ity tsy manohana ny candidat Andry Rajoelina. Manoloana ny filazany Andriamatoa Sylvain Rabetsarona zay nanambara fa ny antoko AVI zay misy ahy dia manohana ny candidat laharana fahatelo Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy pahiko marindrano eto fa ny antoko AVI dia tsy mbola nanambara amin'ny fomba ofisialy zay candidat tohanany. Rehefa nametra-pialana tsy hitantana ny antoko AVI intsony Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana zay filoha ny AVI teo aloha ka nijanona ho filoha mpanorona fotsiny
dia namindra ny fitantanana ny antoko aminay telo mianaday izay manao co-présidence ny avy dia ny tenako Jean-Jacques Rabenirina dia ny docteur Anday Mananjara Joanita ary Andriamatoa Sylvain Rabetsarona. Ny zavatra ny sata mifehiny antoko amin'izay fotoana izay satria fotoana tetezamita no hitantananay telo mianaday dia hoe zay zavatra rehetra fanapahan-kevitra politika tapahiny antoko dia tsy maintsy à l'unanimité no anapahana azy. Farafaharatsiny raha tsy azony unanimité dia tsy maintsy à la majorité no anaovana ny fanambarana. Efa nanao fanambarana voasonia izahay mahakasika an'izay koa tsoroko fa tsy marina ary tsy manan-kery ny filazana nataon'Andriamatoa Sylvain Rabetsarona fa ny antoko avy dia manohana ny candidat numéro 3. Antoko leader fanilo avy fa efa namoaka fanambarana ihany koa ny MFM araka ny fanotanterana teto amin'ny fampalalam-baovao izay milaza fa i Petra Kotoniaina amin'ny anaran'ny tenany manokana no manomana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina fa tsy araka ny filazana fa ny MFM. Tamin'ny anaran'ny Samirihery ary safidy no hiditra ho UPAR fa tsy fanapahan-kevitry ny antoko ary tsy mamatotra ny antoko izany. Ankoatra io, nanambara ihany koa ny komity foibe ny MFM fa hatsahatra tsy ho mpitarika vonjy maika mpiara-mitantana ny antoko MFM ihany koa i Petra Kotoniaina mandra-pavita ny fifidianana filoham-pirenena. Santionany amin'ireo antoko politika nanao fanambarana tao anatin'izay herinandro izay ireo izay manameloka ny fampiasana ny anarana antoko ho fanohanana ny kandida Andry Rajoelina. Ireto fanambarana ireto izay toa maneho fa fisolokiana no ataon'ny mpanao politika sasany mandrafitra ity vovonana miaradia amin'ny kandida Andry Rajoelina ity. Fanapakevitra olona iray no kasaina amatorana ireo mpikambana manerana ny nosy antony mampijoro ny Front National ireo antoko politika ireo. Fanontanian'ny mpanara-baovao manoloana ity tranga ity ny hoe inona ny tanjon'ireo mpanao politika ao anatin'ny UPAR sy ny Armada manao endrika fisolokiana tahaka izao. Tianeo ve ity vovonana manohana ny kandida Andry Rajoelina ity fa matanjaka sitoanana antoko politika maro? Raha izay aloha ny tanjona, tsy tratra izany raha tarafina tamin'ireto fanambarana ireto. Ankoatra io, fanontaniana an-tsain'ny mpanara-baovao ihany koa ny hoe raha izao endrika fisolokiana izao no ataon'ireo mpanohana fitondrana anao ahoana no tiana hajoro eto amin'ny firenena rahampitso. Tsy resahana ireo mpikambana sasany izay fantatra amin'ny famadihana palitao. Ao ihany koa ireo manana rahampitsarana voaroroy amin'ny fanodikotiana mbola mpanjakana sy kolikoly. Nivoaka tamin'ny fanginan'ireo KMMR ao Antsirabe manoloana ny zava-mitranga sy ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ka nanao fanambarana ho fanohanana ireo collectif des candidats manameloka tanteraka ihany koa ny seny ireto KMMR ao Antsirabe ireo hita sady ireo tsy fahatombanana amin'ny karatra ireo mpifidy izay tonga eny anivon'ny fokontany. Fanadidina. Manoloana ny savorivory ara-politika izay misy eto amin'ny tany sy firenena dia voaka tamin'ny fanginana ireto KMMR avy eto vakina karatra ireto atao anatin'ny distrikana Antsirabe voalohany ka nanao fanambarana mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna sy ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Manameloka tanteraka ny fitanilana amin'ny endriny maro izay ataon'ireo mpitandro filaminana miaro ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ireto KMMR avy eto Antsirabe ireto. Manameloka ihany koa ny teti-dratsy entina mpandanina ity filoha teo aloha ity amin'ny alalan'ny seny izay maro ireo tsy fahatombanana raha jerena mahakasika ny lisam-pifidianana sy ny karatra ireo mpifidy izay tonga ny anivon'ireo fokontany amin'izao fotoana izao. Manameloka tanteraka ny fitanilana ataon'ny mpitandro filaminana miaro ny filoha teo aloha Andry Rajoelina amin'ny endriny maro. Manameloka tanteraka ny tsindalana izay ataon'ny ACC fanaovana bemarenina amin'ny artikla 27 ho fiarovana ny tombontsoan'olo tokana izay efa fantatra fa vazaha nefa dia mbola mananjo hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena. Manameloka tanteraka ny teti-dratsy ataon'ny CNI hampandaniana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Hita sahady ireo tsy fahatombanana toy ny doublon amin'ny tiara-pifidianana voazara ty fotony amin'izao fotoana izao fa adisoana amin'ny papana araka izao pirofo izao. Reto izao kara-pifidianana an'olona ray kanefa afaka mifidy amin'ny fokontany roa. Eo anatrehana izany rehetra izany dia manao antsova amin'ireo ray aman-dreny ara-panana ny FFKM sy ireo olom-pirenena ny KMMR avy eto Antsirabe mba hijoro amin'ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Miatso ireo ray aman-dreny ampanahy FFKM handray andraikiny. Miatso ny olom-pirenena rehetra hijoro sy hiaro ny fanajana ny lalàna velona. Fanohanana ireo collectif des candidats miady sy mijoro amin'ny fampiarana ny lalàna. Ka tahanay
hanomezany amin'ny tany filaminana haja siasina ireo collectif de candidat. Araka izany dia manohana tanteraka ireo hetsika izay ataon'ireo collectif de candidat izay mitaky ny fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy firenena ireto KMMR aveto vakina karatra ireto. Manoloana ny toetra raha eto amin'ny firenena ankehitriny dia ilaina ny fanatanterana ny fifidianana madio sy mangarahara isy ny vokatra ekeny rehetra ho ny fanambarany firenena mikambana taorian'ny dia ny iraka manokana avy amin'izy ireo teto Madagasikara. Ilaina ny fanajana ny lalam-panondrinana ahafahan'ny malagasy miala amin'ny fahantrana ary mahatratra ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra. Fanadidina mikasika izay. Tamin'ny fahaenina amby roapolo hatramin'ny androany 3 septambra no nanao fanaraha-maso sy niaona tamin'ireo herifely isan'ny tokony teto Madagasikara ny iraka manokana avy amin'ny firenena mikambana. Tanjona nandritra izany ny anaraha-maso ny fisotra amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ny 7 volana Novambra ho avy izao. Niaona tamin'ireo androm-panjakana sy mipiatrehatra maro miandraikitra amin'ny fifidianana ihany koa ny firenena mikambana. Isan'izany ny ACC, ny CENI, ny filohan'ny Sénat, ny Prime-ministre lehibe ny gouvernement ary ny FFKM. Namafisy ny firenena mikambana araka ny tatitra izay nivoaka androany. Fa zava-dehibe ny fanatanterahana amin'ny fifidianana ao anatin'ny fangararahana sy ny fahadiovana mba ho vokatra ho eken'ny malagasy rehetra no hivoaka ka hiteraka fitoniana. Ilaina ny fitoniana fa ihany koa ny fanajana ny lalam-panorenana malagasy ho ny iraka manokany firenena mikambana taorian'ny diany tetỳ amintsika. Isan'ny notrindriny sy naverimberiny fa zava-dehibe ny sy ny fifidianana milamina sy azo itokisana. Ny voka-pifidianana ekemy malagasy rehetra izay antoky ny fampandrosoana eto Madagasikara ary atratrarana ny tanjona fampandrosoana maharitra anatin'ny fanohanan'ireo vondrona iraisam-pirenena. Falafel hafa kosa indray dia isan'ireo orinasa sangany amin'ny tontolon'ny emballage sy ny manodidina azy sy fantandaza hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny New Pack. Maro ny ezaka natao nazahoana ny vokatra tao anatin'ny 5 taona nijoroany izay. Mbola mitoy ny lalana hoy ny tompony andraikitra ary tanjona ny hanomezana vokatra tsara kalitao sy miaro ny tontolo iainana ho an'ireo mpanjifa hatrany. Fanadihadiana mikasika izay. Ny voalohan'ny volana Aprily 7,700 no nifohana ny New Pack raha orinasa kely no niangany teny Sonerana teny ny roborobo izany taty aoriana ary ny taona 7,700 no niorina teto Andranoabo ny Fohibeny izay misy azy hatramin'izao. Mahirony 7,000 sy iray alina metatra toradroa ny toerana misy azy ankehitriny ka ny iray alina metatra toradroa misy fotodrafitrasa. Tsy nitsahatra nivelatra araka izany ny New Pack tao anatin'ny 5 taona ho fanatratrarana ny tanjona sy ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny maha orinasa goavana azy. Ho famalena ny filan'ny mpanjifa, isan'ny nanaovana fampiasam-bola manokana ny fampitaovana sy ny fanofanana ny mpiasa. Ankehitriny, zariarian'ny New Pack ny maha orinasa sangany sy manana ny lazany azy na izany eto an-toerana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Sangany amin'izany tontolon'ny emballage izay aty amin'ny ranomasimbe Indiana, manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, miaraka amin'ny ekipa vonina hanomeny tsara ho an'ny mpanjifa. Io araka izany ny lalan-tsaina sy fomba fijery, zaraina sy tanterahany orinasa isan'andro ho an'ny mpanjifa. Mahiriny ronjato ny ankohonana miankina mivantana amin'ny orinasa ary anarivony ireo misitraka ny fisian'ny orinasa ty ambadika. Taratasy antaon'ny maro no avadika izy ireo ho baoritra sy maro hafa isan-taona. Tetika asa maro no mbola entin'ny orinasa amin'ny hoavy, isan'izany ny fanasongadinina ny kalitaon'ny vokatra malagasy amin'ny alalan'ny fanondranana ny ampahany betsaka amin'ireo baoritra sy ny maro hafa amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ireo orinasa afakaba. Ny fomba fiasa treto izay nahitam-bokany ary nahafahana nitazona ny toeran'ny New Pack teo amin'ny ranomasimbe Indiana. Nateo aza ny olana maro indrindra tao amin'ny sehatra iraisam-pirenena tao anatin'ny taona maro. Ankehitriny, mamokatra emballage ho ana orinasa sy maro hafa maneran-tany ny New Pack. Misy ny orinasa avoaka ny sehatra maro, toy ny lamba sy ny manodidina azy, ny jono, ny agroalimentaire, ny letchi ary ny lavanille. Mitady ny tsara hatrany ny mpanjifa New Pack ary izay no nanolorany azy ireo vokatra tsara kalitao sy manaja ny tontolo iainana. Izany indrindra no nahatonga ny New Pack hatramin'izay nitolona amin'ny fahazahoany ireo mari-pamantarana samihafa. Isan'izany ISO 9001, FSC,
sy ny ISO 45001 izay mariky ny fahaiza-manaony eo amin'ity tontolo ity sy ny lafiny sosialy. Dia izay ihany koa mamarina ny tapany voalohany fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV. Mamay fotoananao aoriany dokam-barotra fohy. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 octobre. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Mira DC Collecte Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Fantary fa azo tranona ny mivady tongotra. Telo andro aorian'ny fahaterahana dia afaka tomboka ny fitsaboana. Tongava fa misy ny fanamorana. Hôpital Itosy, Hôpital Anosy Avaratra, Hôpital Tambobe Fianaratsoa, Hôpital B Analaklinina Tamatavy, Hôpital B Androva Majanga, Hôpital Ambatondrazaka, Hôpital B Moramanga, Hôpital Miarinarivo, Hôpital Tsiromandidy, CRMM Antsirabe, CHUAM Befilatanana, Hôpital Ambositra, Hôpital Namaora Morondava, Hôpital Place Kabar Diego, CHRR Fenerive-Est. Mitsabo aloha tsara fa fahasembanana no azo raha voatara. Tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara. Miverina ny hatsarany ary vao maika mipika ery. El Mondes, kalitao Egyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Loko mangirana sady mateza. Mahazaka ny fiovan'ny toetrandro. El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Inona no antony ampiasanao ny rasoir bic 1 satria mateza. Fampiasako azy isan'andro no mahatsara toy izao. Mora ampiasaina n'aiza n'aiza satria mateo ty amin'ny lafiny rehetra ohatrana ihany.
razoara mividy ny tena izy satria teny mivarotra rehetra razoary bik 1 samy manana ny antony itiavany azy sika rehetra. Tavaverina indray atao amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy asaiko hatrany ianao anaraka ireo vaovao nisongadina ho amin'ny androany anoizantsika izany ary tsy manana ny toky mpanompoana na ny allégeance amin'ny firenena malagasy intsony i Andry Rajoelina manomboka ny nazahoany izy firenena frantsay tsy azo inona hoy ny pahalalana ny iarovana ny tombontsoa ny firenena malagasy noho ny tenany voafatotry ny zom-pirenena frantsay tokana ananan'io fanadidina entiny Yves Richard. Tandindondoza tanteraka ny fiandrianan'ny pirenena sy ny firenena malagasy manontolo amin'ny fizakan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny zom-pirenena tokana frantsay. Ankoatra ny fanososena ny voalaza ny lalam-pandrenana. Maro ny fiantraikan'io tamin'ny lafin'ny fitantanana ny firenena ka tsy azo inkeny intsony hoy ny pahalalana. Andriamatoa Andry Rajoelina zany efa nahazo le nationalité frantsay dikan'izany dia manana le tokom-panomporozy, manana allégeance izy, manoloana n'ilay firenena frantsay. Izany hoe eo ny lalàna frantsay tsy maintsy ajaina. Ary eo koa mety misy baiko avenina ny firenena frantsay tsy maintsy araniny ny vahoaka frantsay tsy maintsy manatanteraka an'izay izy ka mahafiloam-pirenena azy zany raha ilaza dia ahoana fa manatanteraka an'izay fepetra zay sady ho gasy izy novazaha raha izy lasa filoam-pirenena malagasy io. Ankoatr'izay novadian'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny firenena sy ny vahoaka malagasy nanomboka tamin'ny fotoana nangatahany ny zom-pirenena frantsay. Ankehitriny ho sarotra ny atoky azy ny pahalalana amin'ny fiadiana ny tombontsoa ambony ny firenena. Tadidio tsara fa ny filohan'ny publika zany dia izy ny chef suprême de l'armée, lehibe ny tafika, izy lehibe ny diplomatie, izy lehibe ny amin'ny fitantanam-bolany sy ny toe-karena, ary izy ihany lehibe amin'ny rafi-pitsarana. Roa ministère efatra natao hoe ministère de souveraineté zay ao ambany fehiny vantana ny filohan'ny république. Ahoana moa ny ahafahan'ny filohan'ny république zay manana nationalité vahiny hiaro ny fiandriam-pirenena malagasy. Satria nefa izy atsy voalaza ko amin'ny article 46 ny constitution nazy hoe misy an'atao hoe allégeance le tompo-mpanompoana an'ilay firenena zay nazahoany nationalité. Isan'ny manaraka akaiky ny raharaham-pirenena ary manameloko ireo endrika tsy fanarahan-dalàna indrindra ny nationalité ny filoha teo aloha mponina avy any Soanala faritra Anosy. Iteraka olana maro eto amin'ny firenena na izany amin'ny androany na ny hoavy ny tsy fanarahan-dalàna misy amin'izao fotoana izao. Fotoana ny fampiaran-dalàna araka izany ankehitriny hoy ny fanazavana tsy hatongavana amin'ny fanjakan'ny Baroa. Ninino zavatra hitsanga eo zay zany tsy andesim-bazaha. Vazaha ny alany ray aman-dreny be sika taloha ny raza sika taloha ny adina montena tamin'ny 47 maty aby dia vazaha koa ny ndahintsika tsy tadidio sara sy ny frantsay ny hala fa resaka manana ny fiandriana ny frantsay dia manana ny fiandrianany koa ny malagasy. Zay zany tena apetrao tsara zany zay mamalagasy itsika zay zany. Zay nitsangananay hoe resaka hoe tena nitsehanay mihitsy zany ny razana gasy ray manontolo. Tangalamena, Soja, Lonaka, tanà rehetrarehetra dia mila mihetsika zany amin'izao fotoana zao. Ajao lalam-pandrenana dia manaja an'io aby ny malagasy ray manontolo. Fa raha olo raiky mandika an'io ka tsy ajaina io angako amin'izay avao resao. Iray tamin'ireo fangatahana efatra lehibe nataon'ireo vondry ny kandida teny Mahamasina omaly ny tsy fanekena ny filatsahako vidiny ny kandida tsy manana zom-pirenena malagasy. Ny andininy fahenina amby 700 ny lalam-pandrenana no mamaritra io ka tsy tokony adikevitra intsony hoy hatrany ity pahalalana ity.
Manodidina ny 700 taona isan-taona ny vokatra langosta ny Oratsimba avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Raha saika miondrina any ivelany ny 700 ny vokatra. Maro ny ezaka hanatsarana ny kalitaon'ny Oratsimba malagasy hitazonana ny mpanjifa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Isan'izany fanarana ny tety andro fikatoana ny jona Oratsimba izay manomboka ny 2 oktobra ho avy izao ho an'ny faritra sasany araka ny fampahafantarana. Fanadidina. Iray amin'ireo hazan-dranomasina sokajiana ho produit de luxe ny langosta ny Oratsimba. Raha ny tarehimarika avy amin'ny ministeran-jony sy ny toe-karena manga. Mananika ny 570 taonina isan-taona ny vokatra avy amin'ireo faritra maro ary saika miondrana ny velany 770 isan-jato. Raha toka ireo tsy mahafeno fepetra no amidy eto amin'ny tsena anatiny. Vokatra izay mampidi-bola betsaka ho an'ireo mpisehatra sy anaty kitapom-bola mpanjakana. Tsara ampahafantarantsika zany zao manodidina eo amin'ny 700 mahery kely eo zany ny olona manana permis de collecte ny langosta eto Madagasikara dia ny ampahany amin'izay eo amin'ny 120 eo zany ny mpanondrana mankany velany. Dia ny vokatra efa nambarako teo zany dia manodidina eo amin'ny 500 sy 700 taona isan-taona eo zany. Raha jerena zany ny redevance na ny tamberimity izay miatra amin'izao zany dia manodidina eo amin'ny 50 millions d'ariary eo zany ny vola miditra ho an'ny kitavolam-panjakana. Rehefa jerena indray zany ny vola hoentin'izay amin'ny tontolo ny fanondrana mankany velany zany hoe ny valeur à l'exportation zany izay zany dia manodidina eo amin'ny 18 milliards d'ariary eo zany ny valeur an'izay zany hoe zany ngeza valeur an'izay eo amin'ny vokatra amin'ny fandraisana varotra iraisam-pirenena no resantsika. Isan'ny mampiavaka Madagasikara ny fananana Oratsimba mena izay tsara vidy kokoa. Noho izany mananika ny 5,4 ariary ny kilao. Vitsy ankila ny Oratsimba mena io raha oharina amin'ny maitso, izay manomboka ananantsika olana ny famarotana azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Antony anentana amin'ny ministeran-jony sy ny toe-karena manga ny fanarahana ny lamina rehetra ho fanatsarana ny kalitaon'ny Oratsimba avy eto Madagasikara. Zao voafarana zany firesin'ny firenena chinois zao dia efa tsy mandray ny langosta maitso, langosta verte io satria anisany espèce zay en danger any amin'zareo zany io nefa eto amintsika izy mitobaka dia fametrahana an'io fotoana fikatoana ny jona io anisan'ny zavatra anankiray. Ny faharoa dia resaka ny angezan'ilay azo trandrahina. Ny ao amin'ny lalàna hatramin'izao zany dia 20 cm no farany kely azo trandrahina. Dia azo lazaina hoe rehefa lasika kely amin'ny 18 cm dia mbola tolérable. Anisan'ny mpiakadohan'ny ministera ny fanamafisana resaka fanaraha-maso. Satria zavatra tsy karitra farany teo zany dia misy ihany ireo karazana hôtel, restaurant, misy ireo karazana poissonnerie izay manjifa le langosta madinika. Mikatona ny voalohan'ny volana Oktobra hatramin'ny 1 Desambra ny jony langosta ho an'ny faritra Atsinanana, Analanjorofo, Sava, Diana, Sofia, Boeny, Melaky, Menabe sy Atsimo andrefany. Namafisiny teo anivon'ny ministeran-jony sy ny toe-karena manga fa entitra ny fepetra ho an'izay mandika ny lalàna sy ny lamina rehetra momba izay. Mbola mitohy ankilany ny jony langosta ho an'Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, Vatovavy ary Vidivinany hatramin'ny faran'ny volana Desambra ho avy izao. Lafim-baovao eo amin'ny sehatra ny fizahantany kosa indray dia omena 3 volana ahafahana miditra amin'ny sehatra ara-dalàna ireo mpisehatra rehetra amin'ny fizahantany eto Madagasikara. Aorian'izay hiatra avy hatrany ny sasy ary mety afara amin'ny fanakatonana ilay orinasa. Ankilan'izay no mafisina fampiofanana ireo mpisehatra amin'ny alalan'ny tetika samihatrika. Fanadidina etiny Gaëtan Andrietsilafo. Ho fanatarana ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara izay isan'ny sehatra mampidi-bola betsaka amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Ny rosona ny fampiofanana sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpisehatra voakasika mivantana amin'ny alalan'ny tetikasa miatrika. Fanatarana ny kalitaon'ny tolotra omena, fampiroboroboana ny fampananana asa ary indrindra ny rosona ho matianina bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny fizahantany no tanjona. Fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ireo sehatra tsy miankina ary ireo mpiara-miombona antoka teknika sy arabola no nahafahana ny roso tamin'ny fampiofanana. La Confédération du Tourisme, qui est le groupement des entreprises touristiques à Madagascar. Ny Confédération du Tourisme, izay ivondronan'ireo orinasa mpisehatra amin'ny fizahantany eto Madagasikara, no nametraka ity fandaharana asa ity eto amin'ny faritra Analamanga. Tanjona ho an'ny taona voalohany ny fampiofanana olona 5,000 amin'ny alalan'ny fiofanana miisa 370 sy 200.
araka izany ny CTM dia nametraka io tetikasa io miaraka amin'ny fanjakana ahafahana mampiroborobo ny fampananana azy anatsara ny fifaninanana eo amin'ny sehatra ary indrindra ny kalitaon'ny asa eo amin'ny sehatra ny fizahantany. Amin'izao fotoana dia mijery fomba fiasa izahay isintomana mpizahantany eto Madagasikara. Rehefa tonga eto anefa izy ireo tokony hanome tolotra tsara iraisampirenena isika anatin'izany ny nametrahana ny miatrika. Et c'est dans ce sens que Miatrika est là. Ankoatra ny fampiofanana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany, napetraka ihany koa ny plateforme ahafahana miditra anatin'ny sehatra ara-dalàna. Omena 3 volana araka izany ireo mpisehatra rehetra hiditra anatin'izay ara-dalàna izay. Aorian'io 3 volana io hiatra avy hatrany ny sazy. Efa tapitra ny 3 volana zany hoe amin'ny farantaona zany zay tsy tafiditra ao anatin'izany plateforme zany dia azontsika teneny hoe ao anatin'le tsy manara-dalàna dia azontsika contrôler izy zany. Ary le contrôle dia ny priorisentsika aloha zany dia tena hoe aloha etaniny zareo ary tena ampiny zareo hiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Zay ny voalohany dia ho amentsika ihany koa izy 3 volana hiditra ao anatin'izany ara-dalàna izany. Raha ohatra kosa ka hoe tsy miditra ary tsy manatateraka an'izay ataontsika hoe fidirana anatin'izany ara-dalàna izy dia izay koa tsika efa azontsika teneny hoe efa mauvaise foi zany dia afaka miditra amin'izay tsika amin'ny procédure na sanction ary maninona mihitsy ary fanidina an'ireny orinasy ireny raha ohatra ka tsy manaikitra izy hiditra ao anatin'ny ara-dalàna. Zava-dehibe amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany ny firosoana amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Vokatsoa maro no azon'ny firenena sy ireo mpisehatra rehetra ao anatin'izany. Hatreto raha ny tarehimarika voaray teo anivon'ny ministeran'ny fizahantany 4 alina ny fitambaran'ireo mpizahatany vahiny nitsidika ny Madagasikara nandritra ny volana Aogositra lasa teo. Ary mitotaly 3 alina sy 1 hetsy nisan'ny mpizahatany tonga teto Madagasikara tao anatin'ny 9 volana. Tsy manana antoka mazavana sécurité ireo vahiny maneriny amatsy vola eto Madagasikara ho ny mpandrara iray nanovana fanadihadiana. Anton'izany ny fanazavana tsy fisian'ny fomba fandefasam-bola tahaka ny any ivelany izay ahafahan'izy ireo manara-maso akaiky ny fandehanan'ny vola ampiasaina. Fanadihadiana itiny Daniela Miraso. Isan'ny manahirana ireo vahiny maniry amatsy vola eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny mpandrara iray nanaovana fanadihadiana. Ny tsy fisian'ny antoka mazava amin'ny faharetana sy ny fahaveloman'ny tetikasa iray. Eo ihany koa ny tsy fahafenon'ny mpandrara eto an-toerana, ny fepetra takin'ireo mpamatsy vola, ny fandehanam-bola miasa eto Madagasikara izay sarotra jerena, no ny tsy fisian'ny fomba fandefasam-bola tahaka ny any ivelany hoy hatrany ny fanazavana. Ny sécurité mpampiasa vola aloha hatreto zao ny mpamatsy vola somary sahirana tsako amin'ny sécurité iny dia matetika raha vao tsy manana compte bancaire le mpandrara dia tsy miditra mihitsy izy nefa tsy mpandrara rehetra no afaka hoe manokatra compte any amin'ny banky eto amintsika dia iny aloha zany dia vahaolana ray nefa ny mbola tsy tena nisy vahaolana aloha hatreto nazary zao iaran'izay olana izay indraindray. Satria eto amintsika tsy mbola misy fomba fandefasana vola ohatra hoe any ivelany zao afaka mampiasa PayPal ianao na mampiasa fomba hafa fa ny antsika rehefa tsy vola mobile money zany hoe amin'ny vola na orange na ohatran'izany dia tsy maintsy tonga dia banky foana zany satria ireo ihany no tena atokisana dia manjary tsy afaka jerena manko hoe makaiza le vola raha vao tsisy an'izay dia lasa sahirana be mpandrara ny mpamatsy vola raha ohatra dia efa vola aty amintsika nefa ny ivelany ianao zao ohatra hoe manana compte PayPal dia afaka andefasana vola ohatran'izany. Na izany misy amin'ireo vahiny no liana sy misafidy ny ampiasa vola eto Madagasikara. Tout dépend du type d'étranger. Miankina amin'ny karazana vahiny zavatra rehetra. Isy olona iray andray fitenenana io izay sady fampiasa vola any Frantsa sy États-Unis ary ny fanohitra amin'izay no zavatra teneniny. Izany hoe misafidy ny ampiasa vola eto Madagasikara izy satria matotra kokoa ireo mpiasa ao aminy. Mahafy tsara ny teny frantsay raha mitaha amin'ireo firenena hafa any avaratra Afrika. Et il parle vraiment bien le français par rapport à d'autres pays d'Afrique du Nord notamment. Jaivna nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tetsy Andraharo ny Forum International des Investisseurs à Madagascar et en Afrique izay ivondronan'ireo orinasa sy tanora manana tetikasa vao misondrotra avy eto Madagasikara ary ireo mpamatsy vola avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Tanjon'ity forum ity ny ampifandraisana ireo tanora manana tetikasa vao misondrotra eto Madagasikara amin'ireo mpamatsy vola atao anatiny sy any ivelany. Fa ihany koa ny fampiofanana azy ireo ahafahany mahita asa sy iraka ao anatin'ny 5 herinandro.
eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray dia manana trakefa ary antoko ny ho avy ny taranja baolina lavalava ireo tanora malagasy izy nisehatra anatin'izany saingy tsy ampy ny tohina avy amin'ny mpitondra fanjakana raha ny fanadihadiana tamin'ny école de rugby manoloana izany nisy androany ny tournoi de rugby izay nijerena ireo tanora manana fahaizana anatin'ity taranja ity tetsy amin'ny kianjan'ny Maki. Christian Deby. Tsisy na tsy ampy ny tohana ara-bola avy amin'ny mpitondra fanjakana ho an'ireo tanora misehatra ny taranja baolina lavalava raha ny eto Madagasikara hoy ny teo anivon'ny EREV na ny école de rugby, école de vie androany. Ireo tanora sy ireo ankizy volavolaina eo amin'ny sekoly amin'ny baolina lavalava izay andrandraina fa hitondra avy ny vonina i-pirenena raha ny fanazavana. Lesaka aloha be dia be foana e, tsy maintsy misy foana ary zareo efa lasa lavitra be raha ohatra hoe niraisam-pirenena ndraisanao fa miezaka foana tsika aritanareo angamba fa raha taona vitsivitsy hoe taraikiraiky tsika zao tsika efa manao ny championnat d'Afrique, efa manao ny firaisana ny lalao iraisam-pirenena avolenta zany hitantsika zany efa misy fivoarana na ny junior zao tamin'ny farany tao nanao tsara toerana nanao tamin'ny tao Kenya farany iny ny vehivavy Jeux des Îles hitantsika ny nataony iny vokatra iny sy ny lehilahy nahazo médaille d'or ny atsika ny rugby. Nisy androany ny fanamben'ireo sekoly amin'ny baolina lavalava eto Madagasikara tetsy amin'ny kianja amin'ny Maki Andotapenaka hetsika izay natao hiomanana amin'ny tournoi de rugby SICAM andihy amin'ny fahafito izay hijerena manokana ireo tanora manana talenta eo amin'izay tontolo ny rugby izay. Mandritra ny volana oktobra izao no tanterahina ao Mahajanga ny Karavanila izay anisany hetsika ara-kolontsaina ho fanomezan-danja ny vakiboky sy ny mpanoratra aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Ireo ankizy sy mpianatra no tena nomena sehatra tamin'io hetsika andiany voalohany io. Fanadihadiana entiny Anja Robert Koldeve Mahajanga. Tanterahina eto Mahajanga ny 2 hatramin'ny 4 ny volana oktobra izao ny Karavanila ho fampiroboroboana ny asa soratra sy ho fampahafantarana bebe kokoa ireo mpanoratra amin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa indrindra ny vakiboky ka ireo ankizy no tena omena tombony tamin'ity andiany voalohany ity. Ny boky mitondra aminao fahaizana fahalalana be dia be izay ny tena tanjona zany hoe natomboka ho an'ny ankizy moa ty voalohany ity hoe satria rehefa raha mbola kely izy no ampianarina ho tia boky dia tsy maintsy ho tia foana rehefa olon-dehibe ny ankizy aloha no resahana hoe amby dia nanaovana hetsika maromaro miaraka amin'ny mpanoratra. Teto Mahajanga no nanaovana ny hetsika fanombohana ny Karavanila izay natao tetsy amin'ny Alliance Française. Antso ho antsika mety izay amaky boky na ihany koa mpanoratra satria misy amintsika any mbola manoratra any ambadimbadika any nefa mbola matahotra ny mandeha makaty amin'ny toerana ohatran'izao. Misy mpanoratra any koa izay hoentin'ny Karavanila aty amintsika any amin'ny faritra hafa mandritra n'ireo fotoanareo satria fomba anankiray ahafahanjareo mizara ihany koa le traikefa satria tsy morana ho an'ny mpanoratra fotsiny zao na hitady maison d'édition zany ohatra hoe aiza ho aiza ny imprimerie amoaka an'le boky nosoratana nefa ao ihany koa ny ahafahantsika mahita an'ireo karazana boky vaovao raha ohatra hoe misy nitsika no liana te hividy boky dia amin'izy io dia fa latsaka ohatrany hoe lasa braderiana boky re. Isy ny tantaran-tsehatra iarana amin'ny Rakemba mpanjakavavy ny Angano amin'ny alatsinainy izao izay tanterana etsy amin'ny librairie Millefeuille. Ho avy eo ihany koa ipatoa mpanao sary anao ny atrikasa momba ny sary ho an'ny ankizy sy mpianatra. Eo ihany koa ireo mpanoratra malagasy izay miisa 10 ifarimbona izara ny traikefany mandritra ity hetsika Karavanila izay atao ny 2 hatramin'ny 4 ny volana oktobra eto Mahajanga ity. Ho amin'ny maresaka any ivelany kosa dia tsy misy ny fifidianana tanterahina ao Burkina Faso raha tsy milamina ny toetra ara-pirenena indrindra ny resaka filaminana ho ny kapitana Ibrahima Traoré mitantana ny firenena ankehitriny ny tenany izay milaza ny hikitika amin'ny ampahany lalam-panorenana ihany koa. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Eritoana teoriany nandrombahany fahefana tsy lara-pamena ho anina amin'ny fanarenana ny filaminana ny firosoana amin'ny fifidianana ao Burkina Faso ho ny kapiteny Ibrahim Traoré tamin'ny fahitalavim-panjakana ho Mali. Amin'ny famahana ny firenena eo ambany fatoran'ireo jihadista ny mahamaika hatreto.
antony tsy mety raha tanàna vitsy izay ahitana ny filaminana amin'izao fotoan'izao ihany no hanaovana ny fividianana. Mila mandray anjara amin'ny fividianana ireo Burkinabe rehetra ahafahana mametraka izay tena safidim-bahoaka hitantana ny firenena. Irosoana ihany koa ankoatr'izay ny fanovana amin'ny ampahany lalam-pandrenina ny antoenina raha ny fanazavany. Maro miteboka anatin'izay no tsy ahafahana mametraka ny tena fampandrosoana ny firenena ho an'ny tombotsoany rehetra hoy ny fanazavany. Ny fanovana ny lalam-pandrenana izay anohana ireo mponina maro ny fitondrana miaramila ankehitriny. Dia izay koa mamagna ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV ho amin'ity alina ity. Isaoraka ianao ny anaraka izany hatramin'ny farany. Ny ekipan'ny fampalalam-baovao kosa dia mbola manome fotoana ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivavo. En choisissant l'université PEF, PEF et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Nivavo. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.